ary eto a dia mitondra ny fialatsiny sy ny fifonana amin'ny vahoaka ny Tomasina satria tsy tanteraka tompona andraikitra ny fanamby sy napetraky ny fanjakana taminay hoe tokony atao tamin'ny latsinainy teo ny farany delestage raisina izay andraikitra zay dia ny fonana iranatsiana vahoaka ny Tomasina ary mbola mitoy ny problème inona ny antony aksa voalohany tamin'io dia momba ny jiro sy ny rano raha toko angakaingana ihany io akisafity io fa misy voalazana andriamatoa tale général sy andriamatoa préfet teo ihany le izy laksa voalohany dia momba ny fanarena ny fanamerana ny jiro raha ohatra natolotra ny tenanay tamin'ny 7 marsa ny 1 marsa dia efa nisy bilan voalohany natao satria verina fandroany teto indray zany andriamatoa filohan'ny fanavozana dia tamin'izany andro zany dia 5 isanjato ny tany famerenana ny jiro teto Tomasina tamin'ny 20 marsa zany ary io 5 isanjato dia ny jirama reriany nanao azy hatreo mbola tsisy prestataire miditra zany teo tena hoe ny jirama ray manontolo miaraka amin'ny fanampiany FDS manao jetotika zany tsika satria karazana bilan général ihany androany na dia hoe tsy mety tsy voalasa eto daholo ny zavatra rehetrarehetra tena hoe nanao ny jirama nanao ny FDS zay ny navoaka tamin'ny lakamisy hoe sao dia manao reliny dasa tsy tsaroana ho atsika fa mafy narenana ny Tomasina tsy resaka jiro fotsiny ary nomboka teo vao niditra ny prestataire anankisivy nanampy an'ilay jirama reo taty amin'ny tapatapaky ny volana May taty vao tapaverina raha nieritreretina hoe fin avril ny antony dia tsotra tao anatiny atao hoe fanadiadiana maro samihafa ny reconnaissance atao zany dia nisy zavatra be dia be tsy hita noho nyle samyny koropaka daholo ny rehetrarehetra ao anatin'izany fahantera ny fotodrafitrasa maro samihafa zay tsy tafiditra tsy niraisina en compte mialatsiny amin'ilay fond place tao anatiny nanaovana n'lay inty izy ny hoe vinavina tena marina anaovana ny fanarenana ny jiro tapaverina somatsara zany tamin'ity fin mai io ny abonné tamin'izany dia teo amin'ny 52315 teo mahazo daholo reo ary ankehitriny tsika dia hoe ny abonné zany amin'ny 99 eo tokatrazely satria misy réclamation maro samihafa ankehitriny tsika dia tondro fahasairana satria tsy maharaka ny tinady ny tolotra eo amin'ny famatsiana jiro ary eto dia mitondra ny fialatsiny sy ny fifonana amin'ny vahoaka ny Tomasina satria tsy tanteraka tompona andraikitra ny fanamby sy napetraky ny fanjakana taminay hoe tokony atao tamin'ny latsinainy teo ny farany delestage raisina izay andraikitra zay dia ny fonana iranatsiana vahoaka ny Tomasina ary mbola mitoy ny problème inona ny antony raha ny tena andriamatoa filohan'ny fanavozy le 13 zany hoe tamin'ny 13 juillet teo tokony farany zay satria nitondra groupe izy nanjarany andraikany zany amin'ny fijozovana ny vahoaka ny Tomasina satria manana ny tena manokana andriamatoa filoha ny vahoaka ny Tomasina dia mitondra groupe anankidimy izy sivy anapiny anomezana tosika an'izany fanatanterahana ny fanomezana jiro tana Tomasina zany zavatra nitranga dia ity ny teny 20 jolay dia nisy câble ny boka zay mampitohy ny famatsiana herinaratra ao amin'ny Unilec 1 sy 2 tonga ny jirama mizara telo eo amin'ny Unilec io misy ny Unilec 1 sy 2 zay misy groupe 12 ary ny Unilec 3 zay misy groupe enina dia ny Unilec 1 2 dia poka le izy tsy fantatra hoe inona ny antony fa mbola anatin'ny fanadiadiana zany dia nanafindra azofindra ty amin'ny Unilec 3 fa tsy nandeha koa zany zavatra zay antony anankiray ny antony faharoa dia hoe misy atao hoe centrale Vestop zay eo zay mitondra 4 mégawatt ny eritseretiny io andeha ny zoma zany moa firy le 11 le 10 et 10 juillet tamin'ny natokava'ny filohan'ny teplitsa fa tsy vely io hatramin'izao 4 mégawatt ny antony fa efatra angambany dia misy atao hoe AZD1 zay misy groupe anankiroa izy AZD1 izy io dia amin'ny Unilec eo fa tamin'ny octobre tamin'ny herintaona tsy nandeha ary ny AZD10 zay tondra 3 mégawatt dia tamin'ny volana be teo izy io nanomboka tsy nandeha zay rehetrarehetra zay no nitambatra mahatonga tsy fahampiany herinaratra eto amintsika nefa etitra ny tenin'ny filoham-panjakana tsy maintsy averina eo dia inona nefa natao
nefa natao dia ny fanamboarana le câble lasaiko hoe nipoka sy nisy fandolona teo zay efa vitan'ny Jirama tamin'ity androamaraina ity ary Nunelec amatokona ndraikitra azy amin'ny famatsiana ny herinaratra dia efa natonga tokony tonga androany ny filtre satria mana problème na filtre sasasasany amin'ireo groupe ireo zany dia misy ny ezaka ny antenaina dia atoato zay ny mba hiverina amin'ny tokony izy zany ny iny izy ny herinaratra eto amin'ny tanàna Toamasina hitanareo tsy hoe inona ny plan d'action misy moa zany hoe ny amehana ary efa misy ny atao hoe lavitresaka satria raha nientsany nareo ny atao hoe présentation zay natao tamin'ny zoma teo tamin'ny androany zany dia tokony anana ampy any amin'ny 7 mégawatt teo ny tanàna Toamasina tokony anana vatsy fa io tsy maintsy tanterahana tsy maintsy tanterahana zany zay ary dia samy mijery akaiky zany misy tompona ndraiky tahaka ny atana fa tena mijery akaiky mandeha isan'andro amin'izany groupe central zany ao amin'ny ndraiky mijery akaiky hoe manahoana isan'andro dia tena mijery midina akaiky karazany misy fiaraha-miasa teo amin'ny ndraiky sy ny Jirama sy ny tompona ndraiky tahaka ny Antananarivo monsieur le préfet dia mijery akaiky zany tena ilay dia mijery akaiky zany fa dia hitanareo eo fa tena hoe mijery tena hoe tsy manao manjavatra zany ny fanjakana raha izay ny momba ny misy fanontaniana kely fotsiny le préfet ny mampiay ihany voaka ny Toamasina nge nandalo teto ny filohan'ny fanavaozana publika nandeha ny jiro sy ny rano tsisy olona natao anatiny roany voalasa ny filoha verina indray le jiro tapatapa miay ihany ny olona so misy zavatra mbaky izy io zany tsy maintsy misy fanadihadiana lalina ny fanadihadiana lalina hoe sao dia misy antony hafa mahatonga ny tsy fatanterahana ao anatin'ny fanadihadiana ao anatin'izany tontolo zany fanadihadiana zany hatreto aloha zany dia tsy afaka hiteny aminareo azy izy fanadihadiana rehefa tonga ny fotoana mampety azy dia lazainy aminareo hoe tena zao ny antony marina akoatra ireo atao hoe lafiny teknika zay efa nilazaiko taminareo ireo be dia be mety mahatonga tsy fataperany inty izy tsy fampiany herinaratra mety resaka entretien fikojakojana mety resaka batterie mety resaka filtre io mety resaka surcharge ako io hoe mety miasa mafy loatra le groupe azadiro aminankiray fa ohatra ny orinasa rehetrarehetra dia voadona koa ny Nunelec tsy manala ny andraikiny amin'izany fa zay koa zany anisan'ny antony maro samihafa faraky ny teniko teo hoe aleo andeha lamina ny fanadihadiana amin'ny lafiny rehetrarehetra na enquête administrative na enquête ny investigation momba ny diagnostic ndeo zavatra masina na enquête ny mpiara-miasa ihany koa aloha teneniny zany tonga aloha atao mangarahara sy ny enquête zay ohatra rehetra ta hoe voakasika amin'ny vatana ny famokarany herinaratra na ao amin'ny Jirama na ato amin'ny Nunelec zay nga momba ny fa tsy maintsy afahafantarana vahoaka miandalana eo ihany ahoana ny fizotrany raraha amin'izay lafiny teneninao zay